Ampifariana lehibe indray no androsoana totokatranotsika ny amin'ny teny ity tonga amin'ny fampianarana larana faefatra itsika indray ny amin'izao anio izao. Manome larana faefatra moa ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity ary matoka fa samy mihaino sy manaraka ny fampianarana dolontsika ny amin'ny zao anio izao ny amin'ny izay lohateny izay hoe mpamina ny Israeliana ihany no azo ianona teny sy arahina. Hoy ny Andriamanitra Abrahama, ny ankoatran'izay dia tsisy izy intsony zany, satria efa mazava be ny lalàna. Ka etsika zany raha nijery ilay fampianarana faharoa sy ny fahatelo tsika dia nahita mihitsiny hoe samy nanao zavatra tsy mety daholo ny olombelona, namoron'Andriamanitra tsy izy daholo ry zareo, nanonon'Andriamanitra tsy izy ary nivokatra an'izay dia samy lasa mpanota daholo. Kanefa miantso ny anaran'ny Andriamanitra, miantso hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra, nefa hitantsika tsara fa raha tena Andriamanitra Abrahama zany miaraka aminao dia tsy manota mihitsy ny ianao. Ary izay mihitsy ny fahamarinana zay, satria izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tena tsy manota mihitsy ary efa noporofontsika teto moa zany araka ny ino moa, araka ny soratra masina hoe izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama dia tsy misy an'izany manota zany mihitsy, fa ny miaraka amin'ny Andriamanitra hafa daholo no manota zany. Mazava zany fa zay Andriamanitra niarahanao hatramin'izay dia Andriamanitra tsy izy daholo satria nampanota anao, tonga anao lasa nitsangatsanga, nangalatra, lasa mpamono olona, lasa mpisoloky, lasa mpiteny ratsy, mpiteny vetaveta, mpanenjika vehivavy sy mpanenjika lehilahy, mpimamilava, lasa mangalatra. Zany ny hafaran'ilay Andriamanitra narano, tsy Andriamanitra Abrahama zany, satria ny Andriamanitra Abrahama dia Iavano anarany ary vokatra an'izany tsy fiarahana tamin'ny Andriamanitra marina zany dia ianao fa lasa mpanota araka ny zava-marina. Dia tsy hitanao koa nefa ny ataonao moa zany miala amin'izay satria zavatra efa iainanao ilay izy zavatra efa arahanao ilay izy ka ahoana moa zany fomba handrosiranao an'izany sary zany. Dia eo indray tsika zao nahita mihitsy ny hoe ho azy etra nanonon'Andriamanitra hafa ankoatra ny Iavano dia diso daholo. Satria izay ny Andriamanitra Abrahama efa nitonony tany amin'ny taona moins 2000, ka tsy ny bokinareo na ny Baiboly eny am-pelantananareo izay nanovanova an'io anarana io no ilazanareo fa marina ny anareo, satria ny profeta dia mpanota daholo nareo. Ary ho an'izay mpanota dia tsy nahita ary tsy mahafantatra an'io Andriamanitra io, satria Andriamanitra tsy mihaino mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Zay natonga azy niady tamin'ny Israelianina ka nisaraka taminy ray izay aloha, ka nanamorona boky koa azy ianao ka niantso hoe Andriamanitra Abrahama le anao dia tsy mety ary lasa mpanota koa ianao, satria efa nambarany Abrahama sy Mose tany amin'ny taona moins 2000 fa niaran'izany Andriamanitra Abrahama zany tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any sy ny tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any dia Yahva no anaraka. Ka raha novainao zay dia zay sady efa porofo fa mpanota ianao, ka tsy ny boky izay nisoratanao taty amin'ny taona plus 600 taty na sahala amin'izany no lazainao fa marina ihany koa. Moa zany dia efa naporofona ilay izy hoe mbasa mijery mitodika amin'ny marina amin'izay famonjena angety jereo ny ady efa miseho ao amin'ny Russia sy Ukraine io fa miratsy dia miratsy ange, efa risika na bomba nucléaire an'io, miporofo tonga ny farany. Ary tsy mety miravina intsony ny olana fa dia efa olana efa mandeha efa miraraka maneran-tany moa ilay olana, ko inona intsony moa zany no azo atao amin'io. Fily hoe raha fotsy be verilona miandray izay ketolana, tsy misy nina azo atao, tsy misy fanantenana azo atao raisina intsony fa dia efa hoe miandry ny fiafaran'ity tantara ity sisitsika, izay mihitsy ny zava-marina izay. Ka mbola hijery ny toy ny teny antsika noho ny amin'izany rehetrarehetra zany dia mbola jerevantsika foana hoe inandray zany ny tohiny zany dia zao indray ny tohiny zany hoe fa diso zany io anarana io diso hatrany amin'ny bokinao atria niporofona ilay anarana fa diso, niporofona ny bokina rehetrarehetra fa diso daholo. Ka rehefa diso moa zany dia inona intsony moa zany no antenay fa dia tena lasa nakany amin'ny lalan-diso daholo zany ny olombelona. Tsy olo tsy ilay Andriamanitra Abrahama no tompo inao fa zavatra hafa mihitsy. Dia hijery indray tsika ny mikasika ny amin'ilay hoe iza ny mpamina ny tokony ho arahana amin'izao andro farana izao.
dia aleotsika hijery ny lalàna indray. Fa ny didy folo sy ny lalàna Mose nefany a dia efa nampianariko atsika fa natokana manokana ho an' zareo zanak'Israely. Ka raha voalalàna mivoaka avy eo anatin'ny tenin'ny Mose zany a dia natokana ho an'ny zanak'Israely zany teny zany, tsy natokana ho an'ny efa firenena mihitsy fa natokana ho an'ny zanak'Israely. Loara avy antsika no ny teny a satria maky didy indray tsika mantsy. Fa ny didy folo sy lalàna Mose a raha vao misy teny mivoaka avy eo amin'ny tenin'ny Mose zany dia natokana ho an'ny zanak'Israely io. Loara zay efa antsika no ny teny Deutéronomie 18:15 mikasika ny amin'ny mpaminany, satria hoe mpaminany no horesantsika hoe mpaminany iza no arahana. dia ndao raha afaka antsika ny Deutéronomie 18:15 ary ny 18 a dia ny 19. Deutéronomie 18 a dia manomboka amin'ny 15 a dia ny 18 dia ny 19. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no atsangany avahandriamanitra ao a ho anao. Izy no henonareo. Eo tsany ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany iza no henona ary mpaminany avy aiza dia mpaminany avy eo aminao, zany hoe avy eo Israely na dikan'izany, dia avy amin'ny rahalahinao, zany hoe rahalahy Israelianina ny Mose zany le izy, zany hoe Israelianina zany ty rahalahy ty, satria zareo no nomena an'ilay lalàna araka nefa nampianariko antsika hoe natokana ho an'zareo Israelianina io io lalàna sy didy folo io ka ito zao tenin'ny dada Iava ilay didy sy lalàna nomena azy a dia natokana ho an'ny zanak'Israely. Amafitsika eo amin'ny 9:20 zao no voalaza: mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao ka ataoko ambavany ny teniko. Zany hoe tena misy teny apetraka ambavan'ireny mpaminany ireny zany a dia ho lazainy aminy izay rehetra andidiko azy, dia lazainy ty mpaminany ty amin'ny Israelianina izay rehetra didiny Iava. Ka izay rehetra tsy mihaino ny teniko izay ho lazainy amin'ny anarako dia izany ho tsara azy. Na iza n'iza zany tsy mihaino ny tenin'izany mpaminany zany satria dada Iava no miteny aminazy a dia Andriamanitra mihitsy no tsara azy. Zava-doza zany ho tsarain'Andriamanitra vela teny Andriamanitra Abrahama zany, aza midy bingo amin'izany fa zavatra danger be ho anao mihitsy zany. Dia izy ary ty resana ty hoe mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao. Iza le rahalahiny? Namoaka lalàna, satria misy mieritreritra fa olo-kafa ty rahalahiny Israelianina ty, dia namoaka didy ny Andriamanitra Abrahama fa ity lalàna nomen'Andriamanitra ty a dia natokana ho an'ny zanak'Israely rery ihany, tsy nomena ny hafa firenena mihitsiny io. Ka noho izany zany a ilay rahalahy resany eto zany a dia ho an'zareo Israelianina ihany, rahalahandry Mose io zany, zany hoe avy ohatrany hoe mpirahalahy zany izy mirahalavo zany dikan'izay, zany hoe avy amin'ny Israelianina dikan'izany zany resaka lazaina izany, zany hoe le mpaminany zany dia tsy maintsy Israelianina. Ndao raha vakitsika raha ny lalàna ao bokyny Salamo 147 19:20. Salamo 147 19:20. Milaza ny teniny amin'ny Jakôba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely. Mazava be le olona nomena le didy folo sy lalàna Mose ty zany a dia natokana ho an'i Jakôba ho an'ny Israelianina, ka Jakôba moa tsy iza fa Israely ihany. Ary natokana ho an'zareo Israelianina ihany zany io teny io. Ka raha ny teny zany bokon'ny Deutéronomie hoe mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka anahy, dia avy amin'ny Israelianina ny dikan'izay, satria natokana ho an'ny Israelianina io teny io fa tsy ho an'ny efa firenena mihitsy. 20 manamarina an'izany. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy, zany hoe tsy hidirany efa firenena mihitsy zany resaka lalàna ny Mose ka hitsofotsofoan'ny efa firenena. Zany hoe amin'izao teny zao a dia voatsipaka mariny rano ny hafa firenena hoe tsy mahazo manao mpaminany ianao, ka an'olo tena hoe za dia mpaminany Iava Andriamanitra Abrahama, satria ny Andriamanitra Abrahama dia mametraka lalàna mihitsy ny hoe tsy nomena anao hafa firenena zany didy folo sy lalàna Mose zany, ka ianao ny hitsofoka ao anatin'ilay hoe ho lasa mpaminany Israelianina. Fa ny mahazo mitsofoka ho isan'ny mpaminany Israelianina miara-dia amin'ny Andriamanitra Abrahama dia namohan'ny Mose didy hoe
araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nanao hoe tsy nomenanao hafa firenena zany. No zany tsy mahazo miditra ao ianao hafa firenena dikan'izany ho antsika rehetra zay meno andeha teny tsy mahazo miditra ao ianao dikan'izany. Ary zao ny fitsipiny tsy mba fantatra reny, tsy fantatra anao zany ny fitsipiko dada Iava mikasika ny Israelianina io. Zany hoe tsy azonao idirana mihitsy io satria zavatra tsy fantatra anao. Matoa zany no niditra tao nandika lalàna, nandika ny didiny dada Iava, nandika ny didiny Andriamanitra Abrahama. Ka raha misy zany mpaminany laza fa izao dia mpaminany ato amin'ny tariky ny mpaminany Andriamanitra Abrahama, kanefa izy tsy Israelianina de efa diso araka an'io teny io. Fahadisoana be vava zao sary zao. Raha vaketsika ny bokyny lalàna arikatra ny bokyny Exodosy toko 720 Exodosy toko 720 de ny andininy 7 fanaporofona fa tena hoe natokana ho any zanak'Israely mihitsiny ny miaino an'ity resaka didy folo sy lalàna Mose ty zay nitoriany Mose zany na hoe Moïse na Moses na Mosa ho Joslama. De zao vaketsika zao ny vakiny. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra, Exodosy 19:3 ka hatramin'ny 5. De niantso azy Iava tao an-tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Mbola voalaza mihitsy zany fa natokana ho an'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ty resaka didy folo sy lalàna Mose ty. Ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptiana zay nitondrako anareo tamin'ny atriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko. Ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ary ianareo ka hitandrina ny fanekeko de rakitra soa mihoatra noho ny firina rehetra ianareo fa ay ny tany rehetra. Eto zany ny teny de hoe tandremo ary le fanekeko, ka ny mitandrina ny fanekeko de nitsindrina mafa ho an'ny zanak'Israely irery any. Tsy natokana ho an'ny hafa firenena mihitsy za fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery any. Ka izany teny zany zany de manino miteny mivantana amitsika mihitsy fa tena hoe tsy mety mihitsy ny hafa firenena miditra ao ary tsy azo idirany hafa firenena mihitsy ao. Indrindra fa zany resaka hoe mpaminany zany de tsy mahazo miditra ho mpaminany Andriamanitra Abrahama mihitsy ianao raha vao tsy Israelianina. Lalàna navoaka ny Andriamanitra Abrahama zany tamin'ny alalan'ny Mose zay efa nihaona taminy ary niaraka taminy. Ka ny Andriamanitra Mose zay Andriamanitra Abrahama mihitsy no teny hoe tsy mahazo miditra ao mihitsy ny hafa firenena. Tsy azo atao mpaminany zany ny Amerikana na Anglisy na Frantsay na Afrikana na Arabo na Sinoa na Australiana niza niza fa Israelianina irery ihany no mahazo atao hoe mpaminany araka ny lalàna navoakan'io Andriamanitra i Abrahama io zany. Ka eo indrindra zany mazava zany zay fa raha vao tsy mpaminany Israelianina de tsy mety. De tsy ianao zany mandinika eo izy le mpaminaninao. Samy mieritreritra, samy mandinika ny azy. Fa mazava ny lalàna hoe rehefa tsy Israelianina io de tsy izy io. Lalàna zany. Ary tsy azonao toerina mihitsy zany satria Andriamanitra Abrahama mihitsy namoaka an'io didy io. Io zany rehefa tsy Israelianina le mpaminany arahanao de faute ianao. Ary mpanoty ianao mpandika lalàna ianao de ianao le iarany atezerana io dada Iava io mihitsy satria tsy meny mpanota zany io. Zany hoe diso adresy ianao. Voafitaka ianao zany ny dikan'izay. Mahitsy be le teny io niarantsika nijery samy miara-mahita atsika. Afaka jerevanao atrio anatin'ny bokin'ny Sefer Torah io vaketsika io any amin'ny bokin'ny Torah zany Exodosy zany Gala Shemot ny dikan'izany de mazava be io teny io zao. Mpaminany Israelianina. Ka eo am'izay mpaminany Israelianina zay izy ara no mpaminany farany tao Israel. Iza no mpaminany farany. Ny mpaminany farany tao Israel de tsy iza fa Yahoshua. Io lay tena mpaminany farany Yahoshua no anarany. Ary voaporofo mihitsy zay teny zay araka ny boky tany Israel. Ny boky tany Israel mihitsy nanamarina fa tena mpaminany zany Yahoshua zany. Io lay nivainy zareo anarana hoe Jesosy na Jesoa zay Grika zany anarana zany. Ary navainy zay zao le ho an'ilay miantso an'izany Jesosy zany. Ho an'ny Silamo ndray misy de miantso hoe Isa.
fa tsy isa zany anarany fa Yahoshua. Reny le fandikana teny diso daholo reny de samy nanovanova daholo mihitsy ny olombelona, fa ny mpaminany farany ny anarany de antsoina hoe Yahoshua, ary zay miaraka amin'io mpaminany farany io dia tsy manota intsony, satria io mpaminany farany io no nomeny io Andriamanitra Abrahama io ny lalàna sy ny didy. Andao ro jerevantsika araka ny tantara tao Israel, fa tena mpaminany zany, akajareo Israeliana no mamaritra ny mpaminany eo aminazy sy ny tsy mpaminany eo aminazy, fa tsy ny mpitondra fivavahana akoriny, fa ny vahoaka no mahafantatra hoe mpaminany io na tsy mpaminany. Ka raha vao mpaminany ny olona anakaiky kosa ny vahoaka de tsisy mahazo mikitika an'izy satria izy no mitondra teny. Ka mazava ho azy moa ny zavatra nataon'izany Yahoshua zany tao Israel, tena fanehoana ny hery sy ny fahefana, de izy ny mpaminany farany araka ny voalaza ny boky